Nanina teo anatrehany fitsarana ireo mpianatra inspecteur sy contrôleur de travail avy any amin'ny CNFA Androbe tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana nosy no nanaovana izany. Tatitry Lalao Estera sy Stéphane Alphonse. Valomefapolo mianadahy ireo tanora no nahavitany fiofanana contrôleur de travail teny amin'ny CNFA Androbe nandritra ny 2 taona. Izao izy manao ny fianianana eo anatrehan'ny fitsarana izao. Antenaina fa izotra araky ny tokony ho izy ny fanatanterahana ny asa-panjakana. Eo amin'ny fian-gazety kosa dia samy resaka ny politika sy ny famahana ny olona eto Madagasikara ireo gazety voaray androany samy manana ny fomba hitaterany isariny sy ny mpamaky izy ireo. Andeharantsika ny fantina ny Liliana Randrimbololona amin'ity gazety ity. Express gazety midi Malagasy tia tandrazana aora ireo gazety mireo androany misarika ny mpamaky anaramaso akaiky ny fisotro ny atevitra politika eto antoerana sy aviany Maputo. Raha ambaran'ny Express Madagasikara ohatra fa mitovy tadibokanga ireo mouvance telo any Maputo amin'ny fizaratsesa ao anatin'ilay gouvernement hatsangana ka ny premier ministre mangalaza Eugène no hanolotra ny hevitra tapak'izy ireo ho an'ny président tetezamita. I gazetiko indray dia milaza eo amin'ny lohateny lehibe fa tsy manaiky izay tapaka tany Maputo fahatelo tany i Andra Rajoelina i midi Madagasikara moa dia mampiseho ny sarin'ireo every mouvance Albert fa hatolotra ho ministra ao anatin'izany gouvernement izany. Raha milaza kosa i Aora eo amin'ny lohateny lehibe fa tsy vonin-kilefitra amin'ny adseza ireo mpanao politika ary maneho ny fanahiany ny gazety amin'ny mety tsy ahitana fifanarahana amin'izay gouvernement iraisana. Ny gazety tanindrazana indray dia misarika ny mpamaky androany amin'ny lohateny lehibe hoe nandefa listra any Maputo ihany ny enclave Rajoelina. Raha misehatra politika mifandraika amin'ny fananganana gouvernement iraisana araka izany no mahasarika azy ireo dia isan'ny arahan'ny l'Express masokaiky kosa ny fisotro ny fifidianana foloan'ny université eny Ankatso ny fiverenan'ny fahatapahan'ny herinaratra matetika indray tatoato ka mitaraina ny faritra maro eto an-drenivohitra. Ny gazetiko dia manasongadina ny fisolokina vitandramatoa iray paka iray etsy ariary isan'isany milaza fa mahita asa ary olona raiky may folo no efa voany any amin'ny pejy faharoa ny gazetiko moa dia miresaka ny tisadisa eo amin'ireo mpivarotra sy ny CEA nomeny mpivarotra efatra amin'ny 20 ora ny commune hoe ny tatitry gazetiko amin'ny fananganan'izy ireo ny tsenan'ny Noely. Isan'ny resahin'ny midi Madagasikara androany kosa fa manarato amin'ny mare masay koa ny sinoa amin'izao fotoana izao sinoa mivady izy ireo ary dia tonga manarato isa-maraina eny amin'ny mare masay araky ny tatitry midi Madagasikara. Raha samy ahitana ireo ny gazety teo aloha toa ny Aora dia milaza ihany koa ny gazety samihafa androany fa ny rava ady sahala ny ady teo amin'ny Barea sy Mozambique ary amin'ny filaharany fa eo amin'ny kitra eran-tany dia fahatelo any amin'ny farany Barea de Madagasikara. Isan'ny asongadiny Aora androany ihany koa ny resaka nataon'ny tantsambo gasy iray mikasika ny zava-miainana nandritra ny nakanjela tsambo somaliana ny sambo misy azy. Ny gazety tanindrazana moa akoatran'ny filazana fa ho tsaraina ny indray i raha arinay vo andrena toandro dia manokana lahatsoratra ihany koa amin'ny fitohizan'ny fandrobana ny magro Tomasina mitazapotsiny ny mpitandro filaminana amin'izany hoe ny gazety tanindrazana. Akoatran'ny fahitany inona ny vaovao fa anjakan'ny gaboraraka ny renivohitra sy ny fitaterana ny ororon'ny mponina vokatry ny herisetra mahatsiravina nahafatolona iray tamin'ny fomba fianabina ary nahavery vola efatra tapitresary ary mahery tao amin'ny fokotany Antanambao faefatra any Nosy-Varika ny herinandro lasa teo dia isarian'ny gazety inona ny vaovaon'ny mpamaky androany hoe terena hoeny vato hitsena ireo mouvance telo avy any Maputo ireo miaramila ao Tsimbazaza mpiambina ny lapan'ny kongresin'ny tetezamita. Fa ireo gazety ino vaovao ho an'ny faritany androany kosa akoatran'ny fanasongadinana ny dian'ny foloa Andra Rajoelina tany folopontsy dia mametra-panontaniana lehibe eo amin'ny lohateny lehibe misy ireo hoe fitifirana ny Rajoelina tompon'antoka ve i Ravalo sy Deba. I telonirefo moa
raha mivalapatra ihany koa amin'ny lohahevitra iray io dia milaza eo amin'ny lohateny lehibe ny hoe vaky barara nitetika nampirisiandratsiraka andravalmanana fanonganam-panjakana ny any Maputo indray telon'orefy ankilana izay milaza ihany koa fa tsy amaiky andratsiraka sy iravalmanana isaina Michel sy ipety rakotoniana araka ny teny nataon'izy ireo ny farany herinandro teo fa i matin la vérité ary Courrier de Madagascar androany dia samy ahitana ny resaka mifandraika amin'ny toetrandro lohahevitra roa no asongadiny Courrier de Madagascar eo amin'ny pejiny politikany ahitana ny resaka nataon'ny ministra Andry Miseza amin'ny tokony akany Madagascar ohatra ny toetra rahatany Honduras ka tsy tokony aleren'ny communauté internationale be fahatany ny resaka demokrasia mikasika ny toe-java-misy eto Madagascar manasongadina eo ankilan'io latsoratra io ny gazety mikasika ny fionana an-tampony momba ny fiovan'ny toetrandro atao any Copenhague amin'izao fotoana izao kanefa etsy ankilany koa no anokanan'ny ity gazety ity pejy manontolo antsary momba ny nanjo ny afovoan'ny tanàna teto tratran'ny orambe sy avandra tampoka asehon'ny gazety amin'ny pejy voalohany moa ny voka-dratsy nateraka ny orana teny ampandrana atsinanana ny Madagascar matin sy la vérité manokana dia samy manasongadina ilay taratasy mifandraika amin'izay tokony isolitena any Madagascar any Copenhague mandritra ilay fivoriana an-tampony mikasika amin'ny fiovan'ny toetrandro io asehon'ny la vérité io taratasy io eo amin'ny pejiny voalohany lettre scandaleuse pour l'ONU et le Danemark no iatsony azy ary ilazany la vérité fa manjika na manao tsintsinina ny satan'ny tetezamita ny enclave telo izay nanao sini ary nandefa izany taratasy izany any amin'ny ONU sy any amin'ireo tompona andraikitra danois izay tanàna mandray ity fivoriana an-tampony ity kabale au sommet moa no ilazany Madagascar matin ity seuil ity mitsikera ny amin'izay hitarika ny fisolotenan'ny Madagascar any amin'ny fivoriana an-tampony io ireo coprésident sy ireo filohan'ny androm-panjakana roa ao anatin'ny tetezamita hoe Madagascar matin tsy tokony adikevitra nefa hoe Madagascar matin manohy fa Andry Rajoelina Ireriany no afaka hitonona sy mitondra ny andraikitry ny filoham-pirenena eto Madagascar ady amin'ny kolokolo no isarian'ny taratra ny mpamaky androany ilazany fa mbola mahabe taraina ny olona amin'ny olafiny ny fitsarana fa raha anokana ny taratra lahatsoratra ny hoe Maputo 3 no mendratsiraka Andry Rajoelina ny ministeran'ny indostrie sy ny ministeran'ny économie any amin'ny pejy fahatelo amin'ny pejy ankilany izany hoe ny pejy faharoa kosa dia milaza ao amin'ny fanadihadiana nataony taratra fa misy mpamatsy mihitsy ireo épicerie mivarotra fanafody ny gazety jejo no amaranantsika ity famitinana ity isan'ny tranga hita matetika tatoato ary mamoetra ny fanolanana ataon'ny ray kely ny zanabadiny tateriny jejo mikasika ny tranga iray tovavy kelikely ambe folo taona teny Bevalala kanefa dia ilay reniny indray no miaro itsiranga fa mananatra ny vehivavy bevoka ny gazety jejo ary mampivandravandra amin'ny lohateny lehibe fa mahasampona zaza ao amboka ny finday fa mitoy-hatrany ny fanadihadiana mikasika ny fiangonana sy ny Noely maro ireo fiangonana kristianina tsy mankalaza ny andro Noely ny fametrahana ny datiny 5 Desambra no tsy eken'izy ireo amin'izany anisan'izany ny fiangonana adventiste izay tondrany Mahatra Marikoto sy Jakira Kotomanga fanadihadiana amintsika Adventiste avy amin'ny teny hoe Adventeur dia midika fiavian'i Jesosy mifototra amin'ny fiandrasana amin'ny fiverenan'i Kristy ny finoana Adventiste arak'izany dia manaiky ny naterahan'i Jesosy dia tiatany sy mitsanganany tamin'ny maty ny fotom-pinoana Adventiste saingy mitaty ny 5 Desambra izay napetraka ankalazana ny naterahan'i Jesosy no tsankasitrahany rehefa mijery ny baiboly ratsika hatramin'ny voaloha ka hatramin'ny farany dia tsy hitatsika mihitsy ny fankalazana amin'ny naterahan'i Jesosy tamin'ny volana Desambra 5 Desambra dia izay zany mahatonga anay tsy dia mankalaza izy io izany dia tsy mankalaza mihitsy ny fety kristianina ny mpino adventiste mitandrina ny andro fahafito tamin'ny taona 1790 no nisy fifahazam-panahy lehibe izay notarian'Andrianatoa William Miller tany Washington, États-Unis ka teny ny foronany